mianatra eo tongotrao. Fahalomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao ary miraro ny soindrindranao hatrany ho mpanarahana ny ten'Andriamanitra. Loha andiry antsika ny amin'ny lesonan'io dia vavakasika. Andriamanitra rainay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izahay fa mbola menao izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny fahamarinana avy aminao. Irena indrindra zany mba hiasa eo amin'ny fiainanay andavanandro ahatonga anay ahery ny amin'ny fakapanahy ary ihany koa ahafahanay manay fanapa-kevitra tsara kokoa hatrany. Miasa ianao eo amin'ny fiainanay ary aoka ho hita taratra eo amin'ny fiainana andavanandro fa efa nandray anao tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny fahifan'ny soratra masina. Ankoatran'ireo famantarana manokana sy fanambarana resahan'i Jaona mba hanehoana ny maha-Mesia Jesosy dia nampiasaina koa ny fahifan'ny soratra masin'ny testameta taloha sy ny faminaniana ao anatiny izay nanambara mialoha ny asan'i Kristy. Manandanja lehibe ny testameta taloha, tsy ao amin'ny filazantsara ny Jaona ihany fa ao amin'ny testameta vaovao manontolo ny mombamomba an'i Jesosy, izy avy aiza, inona no nataony ary inona ihany koa no hataony. Zany dia vao marina ao amin'ny soratra masina avokoa zany hoe ny testameta taloha raha ny tontolo-kevitra eto. Tsy mitsahatra maneho ny fahifan'ny soratra masina Jesosy manerana ny filazantsara ho vavolombelona fototra manambara azy. Ampiasain'i Jesosy matetika ohatra ireo toe-javatra nitranga tao amin'ny testameta taloha mba hanehoana ny tenana sy ny asa ataony. Anankiray amin'izany ity manaraka ity izay niresahan'i Jesosy momba ny toe-javatra anankiray tao amin'ny Nomera 1:20 misy azy ilay nilazany manao hoe tahaka ny nanandrata Mose sy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona. Tsy mampatsiahy an'ilay tantara fotsiny Jesosy eto fa amin'ny fampiasana an'izany hanehoana ny tenany dia omeny antsika ny fanazavana marina ny tiany ilay tantara ambara. Ary tsy Jesosy irery no mampiasa ny testameta taloha mba hanehoana ny tenany fa misy hafa mampiasa an'izany ihany koa hanehoana ny Jesosy. Hitantsika ao amin'ny tokany aloha any ohatra ireo teny Filipo ilay manao hoe efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratany tamin'ny mpaminany. Amin'izao fotoana izao ihany koa inona ary no hery miasa mangina nankariary izay mampihena ny finoantsika ny fahifan'ny Baiboly. Tokony ho dinitsika lalina izany fa maneho manjakariva ny zavatra rehetra na ny testameta taloha indrindra na ny testameta vaovao. Aoka nisika hanana fahazotoana handinika an'izany isan'andro mba hitantsika mandrakariva ny mahaizan'i Kristy sy ny zavatra nataony sy ny mbola ho ataony antsika. Amen. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Irianay tokoa izay mba hanana fahonoana tena sy fitiavana hitady ny fahamarinanao ary ihany koa hisisika amin'ilay vavahady ety izay makany amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.